La 4G Batelma vous présente Ni Vavo. Labelcom, impression. Labelcom, la référence en impression numérique. Manuchano, ni Vavo. Labelcom, la référence en impression numérique. Ny fampalalam-baovao ho arahinao miaraka amin'ny Lavashkiri ho finaritra ny tontolo andronao. Ary finaritra miaraka amin'ny boky mazika ny Blue Line TV Manolotra anao ny fampalalam-baovao. safidy tsara indrindra. Nototosaina androany sy teny amin'ny senina misana ny fifanankalozan-kevitra sy ny adevitra manoloana ny lalàna amin'ny feny fividianana tsy maintsy fanarahan'ireo haino manjery mandritry ny fotoana ny fampelezan-kevitra tanjona ny asian'ny fividianana ampilaminana mangarahara ary eken'ny rehetra tokony ho tanterahana ao anatin'ny mangarahara ny fividianana filoham-pirenena tokony hanana etika politika ireo kandida sy ny mpiaradia aminy isian'ny fividianana demokratika eto amin'ny firenena ireo no antony nametrahana ny komity fiombonana ho an'ny dina izay ametraka ny fitsipika ifanarahana nitsangana tamin'ny fomba ofisialy ny sabotsy teo ny ratsamangaika ny antoko malagasy miaramiainga ao amin'ny distrikany Vatomangitry vonina hiasa avy hatrany ary anoho ny foto-kevi-dehibe voizan'ny Barafoibe ny ratsamangaika nanomboka androany ny fanadina-panjakana VEPC mihoatra ny telo hetsy ireo kandida manerana ny nosy ny taranja malagasy SVT no atrehan'ireo mpiadina tamin'ny androany ety nizotra mpilaminana ny fanadinana amin'ny ankapobeny eo amin'ny maresaka iraisam-pirenena mpanao gazety roa avy amin'ny agence Reuters Nouveau Elka igadra 7 taona any Birmanie Thaïlande famoahana tsy ambara telo ny mpanjakana no vesatra mahazo azy ireo nadidinireo ary arahanao afaka fotoana fohy ankafaliana indray tompoko lasy tompoko vavany tsy dianay tokantranonao amin'ny ety alina ety fotoana ny vaovao eto amin'ny Kolo TV tsy adino amin'izany ihany koa ireo any amin'ny faritra ireo manaraka ny vaovao amin'ny Kolo TV amin'ny alalan'ny DSTV Antsirano sy TNTV Fianaratsoa ny anomboantsika ny vaovao ary amin'ny ety androany ety dia nitotosaina androany teny amin'ny senina nisana ny fifanankalozan-kevitra sy ny adevitra manoloana ny lalàna feny fividianana tsy maintsy ampian'ireo haino manjery mandritra ny fotoana ny fampelezan-kevitra teny antoerana moa Gaëtan Andriatsilavo nampahafantarina sy noazavaina tamin'ireo mpisehatra eo anivony haino manjery ireo fehezan-dalàna amin'ny fehiny fividianana raha ny lalàna fehizoro ao amin'ny andinin'ny fahafito amby dimapolo misy didifolo tsy maintsy ampiariny haino manjery mandritra ny fampelezan-kevitra ohatra amin'izany ny fanajana ny fihavanana malagasy ny tsy fiandaniana ny tsy fampiasana ny fitaovam-panjakana sy ny olom-panjakana ny fitoviana sy ny ara-dravina ny tsy fampiasana ny fiangonana ho fitaovana sy ny maro hafa isan'ny teboka ny ompanany ady hevitra ny ara-dravina sy ny fitoviana eo amin'ny fampiasana ny haino manjery na miankina na tsy miankina amin'ny fanjakana hoe inony zany antsoina hoe fanajana fepetra ara-dravina ny haino privé dia mampiatra izy an'ilay foto-kevitra ny antsoina hoe fampiarana ny ara-draviny sy ny fifandanjana ny candidat règle d'équité sy ny équilibre fa ny anteny publique no mampiatra izy sady mampiatra izy ny antsoina hoe règle d'équité ny équilibre ny ara-draviny ny fifandanjana ary ny fitoviana eo amin'ny temps de parole sy ny temps d'antenne teboka iray nampisy ny ady hevitra ihany koa ny fampiasana ireo fitaovam-panjakana sy ny olom-panjakana mandritra ny fampelezan-kevitra mazava ny voasoratra ao amin'ny lalàna fehizoro andininy faraka ambienipolo fa mahavoasazy ary tsy azo atao izany mandritra ny fotoana fampelezan-kevitra tahaka izany ihany koa ny fampiasana ny fiangonana any am-piangonana na any amin'ny toeram-pivavahana rehetra sahirana moa tiako zao satria misy mpitondra fivavahana misy
L'Andriamanitra misy inadao filazanjareo azy io matahotra an'Andriamanitra sisa be dehibe ao amin'ny candidat ao dia sao dia any am-piangonana na any amin'ny toeram-pivavahana na any amin'ny toera fanaovana ny antsoina hoe lieu de culte tsy dia le fiangonana tena mijoalajoala fotsiny fa na le toerana na ny tranon'olona zay faina anaovana fitaovavahana misy zany mahazo alalana le ministère-ny antany dia tsy azo anaovana fampelezana. No tontosaina androany teny amin'ny senina ny sana ny fifanankalozan-kevitra sy ny ady hevitra manoloana ny lalàna feny fifidianana tsy maintsy ampiarina ireo aina manjery mandritra ny fotoana fampelezan-kevitra tanjona nisy ny fifidianana amin'ny mpilaminana sy ao anatin'ny mangarahara ary ekeny rehetra. Tokony ho tanterahana ao anatin'ny mangarahara ny fifidianana filoham-pirenena tokony hanana etika ireo kandida sy ireo mpiaradia aminy isy ny fifidianana demokratika eto amin'ny firenena ireo no antony nametrahana ny komity ombonana ho an'ny dina izay ametraka fitsipika ifanarahana fanadia vezora faly. Antony famolavolana ny dina ara-pitsipim-pitondran-tena sy fahitsiana ho an'ireo mpilatsaka hovidiana raha nambaran'ny komity iombonana ao amin'ny dina ny soroana ny krizy aorian'ny fifidianana raha toa ka manaja tsara ny zotra-pifidianana sy manana fitondran-tena mendrika ary fanarahana ireo kandida tsirairay miaraka amin'ny mpiaradia aminy. Entineny amin'ireo kandida io dina io ary mbola sy mpanatsarana raha ny fanazavana. Aorian'izay dia tokony hanao sony izay dina hivoaka izay ireo kandida vao ampahafantarina ny be sy ny maro ny votoatiny. Izy tia matoa mbola tsy navoaka le izy ny contenu zany araka voalazako teo mbola hoentina eo anatria ho fanajantsika n'ireo kandida reo dia mbola misy ny fanatsarana amin'izy io fa tsy maintsy asehontsika amin'ny alalan'ny mpanao gazety tsy atao tompotrano miono ny malagasy ny foto-kevin-dehibe ao anatin'io dia hisian'izay fitoniana zay taoko angamba raha olom-pirenena milatsaka ho filoham-pirenena anisan'ny zavatra voalohany ny zavatra profil tokony takiny aminy dia ny fanajana lalàna fahendrena lehibe ho an'ny kandida ny manao sonian'io satria tombotsoan'ny firenentsika izy. Tsy voalazan'ny lalàna ny fanatanterahana izany ary tsy antery ny fanaovan'ireo kandida soni io dina ampifanarahana io saingisy raha ny fanazavana ny fanaraha-maso ny fampiarana io dina io. Tsy mbola voafaritra kosa izay fepetra ho raisina amin'ireo tsy mahatanteraka izany. Tsy fanereny izy ty fa tsy kody izy ty satria tsy anaty lalàna fa ny mpifidy no hitsara. Zay zava-dehibe ny mpifidy no hitsara. Izay nanao sinisy izay tsy nanao sinisy izay nalaja ny sonia. Mazava ho azy fa ny kandida mana responsabilité koa miaraka amin'ilay olona momba azy. Tsy maintsy misy fanaraha-maso any amin'ny faritra rehetrarehetra dia ho ambonina ny vaovao rehetrarehetra momba ny satria tsy maintsy miprofo mivaingana izy dia ho mijereny miaraka dia tsy maintsy misy serasera amin'ny ho an'ny olona rehetra. Tsy mbola avetrany miatra ty mbola andeha any amin'ny kandida tsirairay zany zahay ampitovy ny fomba fijery dia izay mandika an'iny amin'izay misy fepetra mbola tsy lazaina zao satria mbola maro zavatra ho atao ho avy fepetra mikasikan'izay. Fitondran-tena mendrika asehon'ireo mpilatsaka hovidiana na ireo fitondran-tena tokony hialana ireo no anisan'ny votoatin'ny dina hifanarahana raha ny fanazavana isy ny fifidianana ara-pomba demokratika marina eto Madagasikara. Najoro androany ny komity iombonana amin'ny dina ampiatra ireo dina ara-pitsipim-pitondran-tena n'ireo kandida mpisehatra maro avy amin'ny rafi-panjakana samihafa no mandrafitra io komity io isan'izany ny komity ny fampihavanana malagasy na ny CFM ny voamiera maloetena misana ny fifidianana na ny CENI ny voamiera nasional misana ny zon'olombelona na ny CNDH ny filan-kevitra ambony ho an'ny fanajana ny demokrasia sy ny tanitandalàna na ny RCDDED ny voamiera maloetena miady amin'ny kolikoly na ny bianco ary ny sambatra raha malagasy adiny amin'ny famotsim-bola na ny samifinina fa eo ihany koa ireo mpisehatra avy amin'ny fiarahamonim-pirenena toy ireo misehatra eo amin'ny tetikasa fandio na ny fifidianana antoka ho an'ny daholobe ifantenana olombanina ny transparency international justice EP tolotsoa ary ny fiarahamonim-pirenena roy.
Ny 12 septambra izao no vinavinaina ho tonga eny anivon'ny fokotany eto andrenivohitra ny lisitry ny mpifidy raha ny fanazavana ny filoham-pokotany iray izay nanaovana fanadihadiana. Mbola isy raha ny fanazavana ny fanitsiana izay mbola ahitana fahadisoana. Fizora Faletra. Raha ny fanazavana teo anivon'ny vomiera maleo tena misahana ny fifidianana na ny seni ny farany volana aogositra teo dia amin'ity herinandro ity no tokony ho tonga eny anivon'ny fokotany ny lisitry ny mpifidy izay azon'ireo olom-pirenena ao amarinina. Hatreto raha ny fanazavana ny filoham-pokotany nanaovana ny fanadihadiana dia 15 septambra izao ny vinavinaina ho tonga izany listim-pifidianana izany. Mbola azo atao no mitondra fantsiana raha ny fanazavana mandra-pivoaka ny lisitra farany. Mbola tsy tafaverina fa araka ny filazana izao dia fahavolana fa 10 volana zany no tonga teny anivon'ny fokotany izay listim-pifidianana izay. Misy kahie manokana izany fandraisana ny diso anarana sy hoe olona latsaka izany. Mino aloha fa misy ny fanovana zao toa misy ny diso zany dia misy koa olona izay efa maty fa mbola tafidy zao ihany dia very zany tsy maintsy anaovana avec ramasina izay avy tsy mijanona teny anivon'ny fokotany fa mbola verina ny avy dia avy mamoaka ny lista définitive amin'izay zareo any amin'ny seny. Raha ny filavinana zareo zany dia mety hoe alefa miaraka amin'ny kara-pifidianana ka izao oktobra izy teo raha tsy diso ny fitafidianay. Andrasana araka izany ny fahatongavany ny lisitry ny mpifidy eny anivon'ny fokotany ahafahan'ny olom-pirenena manao ny fanamarinana na ny fanitsiana raha ilaina. Raha ny antontanisa farany navoaka ny birao maleo tena misahana ny fifidianana kosa misy 850 sy 500 sy 300 sy 1 sy 9 hetsy sy 7 tapitrisa ny mpifidy manerana ny nosy amin'ity fifidianana filoham-pirenena ity. Raha tsy ahivina araka ny lalam-pifidianana vaovao voafetra ho 700 isa ireo mpifidy an-Datsabato isaky ny birao-pifidianana manerana ny nosy antony ny fampitomboana isan'ny birao-pifidianana 920 sy 704 ka lasa 250 sy 700 sy 400 sy 4 izany amin'ity taom-pifidianana 12 sy 4 ity raha toa ka 920 sy 4 izany ho an'ny fifidianana filoham-pirenena tamin'ny taona 13 sy 4. Manambahiny ny sampana fampalalam-baovao amin'ity anaty tsy izany fandrematoa Ranesa Firiana izay mpahay lalàna miarabanao tonga soa eto amin'ny sampana fampalalam-baovao. Misy ny requête izay mafana be moa eny tatoato hoe misy ny requête napetraka candidat roa amin'ny hoe fanafoanana ny fanekena mifidy amin'ny fifidianana filoham-pirenena ahoana mahakasika izay requête izay. Afaka hazavainao ve? Ohatra ny nahagaga tokoa no nahenoana hoe misy fitoriana fangatahana fanafoanana ny didim-panjakana izay manaiky ny mpifidy mba ho tonga hifidy amin'ny fahafiton'ny volana novambra ho avy zao namana David. Raha ny resaka eno dia hoe ny candidat Tabera Randriamanantsoa sy Andriamatoa Ralaiseny Guy Maxime no nametraka an'io fangatahana fanafoanana io izay tena mahagaga tokoa satria raha ny tokony izy tsy tokony hitombona tsony ny fitoriana toy izany satria ny lalàna dia mametraka fa 27 ora ao arinan'ny fivoahan'ilay didim-panjakana no ahafahana mangataka fampiatoana izany didim-panjakana izany. Raha ohatra indray tsika miainga avy amin'ny hoe fivoahan'ilay didim-panjakana tamin'ny gazety-mpanjakana izany hoe tamin'ny 10 volana jolay dia tokony tapitra tamin'ny 12 volana jolay izany ny fahafahana mitory na mangataka ny fampiatoana izany didim-panjakana izany. Izany hoe amin'izao fotoana izao zany efa tokony ho afaka mifantoka tanteraka amin'ny fanomanana fifidianana ny ratsamangeka-panjakana rehetra sy ny vahoaka malagasy rehetra fa lay fangatahana hoe fampiatoana ny didim-panjakana manaiky ny mpifidy mba ho tonga hifidy dia tena tsy mitombina reo amin'ny lafin'ny lalàna satria tsy tokony ho azo raisina akory ny ary. Ianao miteny hoe tsy mitombina karaha ohatra ka hoe mitombina indray ilay izy fa hoe manaiky ilay didim-panjakana io dia ahoana? Raha sanatria hoe lasa azo raisina io fitoriana io izay raha eo amin'ny lafin'ny lalàna aloha dia tena hoe tsy misy antony. Araky ny lalàna mety ahafahana milaza hoe mbola azo raisina io fitoriana io fa raha sanatria hoe milaza ny ao amin'ny filahan-kevim-panjakana hoe azo raisina ilay fitoriana dia ny atahorana zany dia mety ilay fanomanana fifidianana ray manontolo mihitsy no ho ravo. Emotra fifidianana sa hoe foana ny fifidianana? Raha foana ilay didim-panjakana
dia foana zany fifidianana satria ny olona atsoina hifidy amin'ny 7 novambra raha foanana ilay didim-panjakana dia tsy misy zany lay fifidianana amin'ny fahafitony volana novambra dia tsy fantatra hoe amin'ny fotoana rovina indray zany no isiany fifidianana nefany a io didim-panjakana io dia noraisina avy amin'ny alalan'ny fanapaha-kevitra izay navoaka fitsarana momba lalam-pandrenana natao a zay andraisana azy mifanaraka amin'ny lalam-pandrenana sy ny lalàna rehetra mifeny fifidianana ka mahagaga ihany aloha ny eritreretana hoe ho azo raisina lay fitoriana fa fanontaniana moa napetraka ao dia valiko ilay fanontaniana dia ohatra zany tena mety fisehoany hoe rehefa hoe sanatria zany hoe tsy misy ny fifidianana dia inona mety fiatraikany eto amin'ny tany sy ny firenena fijerenao anazy voalohany indrindra aloha raha ohatra ka tsy misy ny fifidianana amin'ity taona ity a dia tsy maintsy miandry 90 andro indray zany ahafahana manaiky ny mpifidy a hifidy zany hoe raha ohatra ka androany zany no isy didim-panjakana vaovao anaiky ny olona hifidy a dia any amin'ny 7 ny volana desambra farafaratsiny zay vao azo atao ilay fifidianana nefa n'izay zavatra hoe tsy misy androany a noho izany a tafiditra ao anatin'ilay vanim-potoana ny orana tsy azo anaovana fifidianana ny mety ho daty manaraka eo dia mety hemitra any amin'ny volana me 7 zany zay vao mety azo asiana fifidianana indray noho izany dia mahagaga ihany hoe olona nanao kandida hirotsaka ho filoham-pirenena no manao fitoriana indray rehefa aveo hoe ajanono ilay fifidianana fa asana mbola tsy vonona izy na misy tetika manokana ambadika politika na ambadika politika araka ny lazainao mahatonga an'izay a fikirizana hoe anafoanana fifidianana izay dia ahoanandray ary no fipetraky ny gouvernement satria fantatsika fa io gouvernement io natao hoe hikarakara fifidianana aiza hoe zany toeran'ny gouvernement amin'izay tsara fipetraka mihitsy ilay fanontaniana namana davida satria ny gouvernement tokoa dia natsangana mba hanatanteraka an'izay fifidianana izay a ary fifidianana amin'ity taona ity no lazaina fa mila tanterahan'ny gouvernement raha ohatra zany ka manao sangratsy ny ao amin'ny filakevim-panjakana milaza hoe ahemitra indray ny fifidianana fa tsy raikitra ny fahafitony volana novambra dia mety hiditra ao anatina korotana eo amin'ny lafiny androm-panjakana isika satria ilay gouvernement napetraka hitantana ny fifidianana mipetraka zany no fanontaniana hoe manan-kery fa io gouvernement io sa tsy manan-kery ny filoham-pirenena nefany a dia efa napetraky ny lalam-pandrenana fa amin'ny 24 ny volana janoary 7 tsy maintsy miala noho izany a tsy misy filaminana tsony zany amin'ny resaka androm-panjakana eto amin'ny firenena korotana tanteraka zany crise politika zany any Madagasikara tena araka ny voalazanao hoe miditra tanteraka ao anatina crise politika vaovao tsika raha ohatra ka foanana ny fifidianana zay tokony atao amin'ny 7 ny volana novambra satria zay daty zay a no mifanaraka amin'ny lalam-pandrenana sy mifanaraka amin'ny daty a napetraky ny fitsarana avy momba lalam-pandrenana ary indrindraindrindra nalaina avy amin'ny soso-kevitra napetraky ny filakevi-voamera-pirenena manokana misahana ny fifidianana ka voaja tanteraka zany lalàna ka tsy tokony isy olana mihitsy ny hoe fanatanterana ny fifidianana ny fahafitony volana novambra izao zay na maranitsika anazy fangatrany anao va inteto amin'ny sambana fampahalalam-baovao hojerentsika akaiky moa mahakasika an'izay misaotra indrindra namana davida fa ny anoisantsika ny vaovao kosa indraiky nitsangana tamin'ny fomba ofisialy ny sabotsy teo ny ratsa mangaika ny antoko malagasy miaramiainga ao amin'ny distrika ny Vatomandry vonona iasa avetrany izy ireo raha ny fanazavana azo Ivy-Richard tafatsangana tamin'ny fomba ofisialy na sabotsy lasa teo ny ratsa mangaika ny antoko malagasy miaramiainga ao amin'ny distrika ny Vatomandry na mafisa mipandrindra-paritra ny birao ny MMM any an-toerana fa vonona ny asa avetrany ara-metraka ireo foto-kevy DIB novoizany birao FOIB ny ratsa mangaika toy ny fametrana ny fitsinjaram-pahefana tena izy sy mifampandrosoany ny fotony ary ny fampipanajana ny tany-tandalana na mafisiny ihany koa ny fanamafisany ireo rafitra sy ny paikady samihafa anohanana ny filoha Andry Rajoelina amin'ny fifidianana volom-pirenena ho avy zao. Ny fotoana androany dia fampahafantarana amin'ny fomba ofisialy ny fitsanganany antoko malagasy miaramiainga aty amin'ny distrikany Vatomandry. Ny tanjona dia mba ahafahana mametraka ny ratsa mangaika mipakatra any amin'ny fokotany antoko MMM ka ahafahana hiatrika ny fifidianana filohampirenena moa ny
ny akaiky indrindra ary ny fifidianana zay mifanisy manarak'izay. Miandro vaolana azy tsampain-tanana sy maharitra avy amin'ny Ratsamangaiky any Antoko Malagasy miaramiaingy any an-toerana ny mponina amin'ny distrikany Vatomandry raha ny fanazavana ny solotenan'olobe sy ireo tangalamena. Araka ny fitarainan'izy ireo, natao zanak'ala lafatra ny distrika tamin'ireo tetikasa mpampandrosoana samihafa, indrindra lafo ny fambolena. Zay zany agnatin'le fambolena tegna sahira dia agnatina toetrandro mahaveve misy. Satria antony rehefa mirosaka ny olona ny famboleam-bary ohatra dia mirosaka be. Rehefa tegna sisy dia sisy misy mandritra igny taona saison tokony famokaram-bary igny. Zay ny tegna olana amin'ny mpamokatra zany. Satria zany sy voazary vita toadrano zany le tany kesany. Manerina be ny koa zany agnatin'izy io dia sisy misy zany efa matetika zay mampita le resaka am'le zareo teknisian io famongorona ty valavo ty. Ohatra fo kesany zao am'izao fotoana zao zay mamboly vary fo zay ohatra kasika valavo vovahona fo le vary dia fa tonga izy manoto le vary. Namafisa ny mpitondra teniny Antoko an-trano ny favonona ny MMM, ametraka ny rafitra sy ny paikady amin'ny mpandrosoana ny isambatan'olona sy ny fampanajana ny tany tandalana, foto-kevitra tafiditra ao anatin'ny fametrahana fomba fijery sy ny fanaovana politika vaovao eto Madagasikara. Prinsipan'ny Antoko Malagasy miaramiainga dia hoe tsy maintsy zahavana hoe ino le mampaketaetan'le olo eo amin'le tanàna. Anjaran'le olo iny fotony igny mametraka hoe zao problemany eto. Isao moa tangalamena teo na efa nanazava sy nanatsipika sady hoe zao ny olana anay dia igny no ataontsika politika agnatin'le fampandrosoanan'le tanàna. Raha mitady angady vahoaka ny ambody vandika dia angady ame anazy ahafahany miasa. Fa tsy vary tsy fatapata-piaviana vary plastika meno anazy agny. Zay mahatonga anay sarotiny dia sarotiny amin'ny resaka fizaram-pahefana, mila megna fahefana ny vahoaka ny fotony. Mila manaja ny teny nomena fa tsy teny anao hoe telo vola dia vita dia le stage 5 taona mbola tapatapaka jiro. Zany anisan'ny nahatonga anay nanohitra ny fitondrana io hatramin'ny farany. Taorian'ny fametrahana rapomba ofisialy ny birao ny Antoko Malagasy miaramiainga atao Vatomandry. Ny roso avy hatrany tamin'ny famolavolana ireo paikady hiatrehana ny fifidianana ho avy izao ihany koa. Ny birao niaraka tamin'ireo antoko sy fikambanana samihafa tafiditra ao anatin'ny vovonana Irmara na ny isika rehetra miaraka amin'ny Andry Rajoelina. Mahakasika ny politika izay hatrany dia manohy hatrany fitetezam-barotra ny kandida laharana fa 430. Ny pasteur Mayola Mahajanga manakara faravangana ireo nisan'ny toerana nandehanana nampahafantarana ny programan'asany entina hampandroso ny Madagasikara fanadina. Da olo teraka teto Manakara tamin'ny taona 1960 ary sambany avy amintsika eto Manakara hoe zanaky Manakara nanolo tena irotsaka ho fidiana ho filoham-pirenena. Sambany tsary mbola nisy zany. Misy olo maro miresaka amina ino pasteur idiranao amin'ny raha politika io ne mangalatra e. Anao zany angalatra koa. Io mandainga politika zao dia vandy. Politika zao mangoro-karena, politika zao fitiavan-tegna, politika zao kolikoly, zay tsy manao kolikoly zao victime. Raha ataonao aby io ka tsy anaovanao kolikoly amin'ny fanjakana any victime. Anao hiditra amin'ny politika zany, raha zanao mijanona am-piangonana any mihinana fafolo-karena dia ampy anao zay. Hoe le olo zany. Zao nataoko an'le olo. Marina fa politika ny mandainga, mavandy, politika ny mangalatra, politika mangolo-karena, politika manao valifaty, politika ny kolikoly. Tena marina zany fa zao za ampiatra ny politika ny baiboly raha politika ny mangalatra eo amin'ny fitondrana mangolo-karena politika ny baiboly manao hoe aza mangalatra za hagnano politika tsy hangalatra e.
tahaka ny mahazatra tonga eto amin'ny pejin'ny tokavasotra isika aorianany izay natatsika ny fizotra ny fanadinana BEPC izay nanomboka tamin'ity androany ity. Eo ihany koa ireo vaovao ara-panadanjahantena izay nisongadina ny farany herinandro teo. Rehefa avy eo ary. Exceptionnelle rentrée avec l'Internet Batelma. La 4G partout avec le Wingle à seulement 75 000 arrières. Pour la maison ou le bureau, la Powerbox à seulement 285 000 arrières. Et pour le très haut débit, la fibre optique en illimité uniquement chez Telma est à seulement 249 000 arrières par mois. Et un mois d'abonnement à la fibre optique vous est offert pour tout abonnement durant le mois de septembre. Le meilleur de l'Internet est chez Telma pour la rentrée. Rendez-vous en Telma Shop. Telma, safidiko numéro 1 malagasy. Misy zava-baovao indray ao anatin'ireo lavage Curie ankafizinao. Ny lavage Curie vaovao izay efa be calcium azy vitamine amin'izao fotoana izao dia mbola miampy fer indray. Ilain'ny ankizy amin'ny fampiasana vatana sy saina eny fa na ny lehibe ihany koa ary. Matsiro sy mampazoto homana foana mba ho fafinareta amin'ny mpianakavy. Lavage Curie ho finaritra ny tontolo andronao. Arofinaritra miaraka amin'ny boky mazika ny Blue Line TV, ny foot, film, série, dessin animé, ny vaovao maneran-tany, télé-réalité. Araraotra fa amin'izao fotoana izao dia 0 ariary ny décodeur raha maka boky mazika mandritra ny 3 volana ianao. Ary rehefa mampiditra fahana mialoha dia mahazo bonus 7 andro be izao ahafahanao mijery ireo chaîne rehetra. Blue Line TV, safidy tsara indrindra. Elle est comment la vache qui fait du carré? Elle est tout carrée comme le kiri. Ou alors elle est rallongée pour faire plus de boulets. Moi je crois qu'elle a un masque et une cape bleue. C'est une vache super-héros en fait. Trop bon. Du lait, de la crème et plein d'imagination. Kiri, kiri, kiri. Regarde, tu vois cette fille? Elle est là-dedans. La sécurité, ils sont combien? Ferme les yeux. Le sénateur de l'État de New York a été retrouvé mort. Il se serait apparemment suicidé. Putain, qu'est-ce qui se passe ici? Araka ny hitantsika teo hoe ny Beautiful Days indray no horonan-tsara rahantsika ny alina eto amin'ny Cool TV. Fa ny anoizantsika ny vaovao dia hatramin'ny taona 2024 hofoanana ireo fitaovana mampiasa mercure izay manimba ny tontolo iainana eto Madagasikara. Atomboka hatreny amin'ny hôpitaly izany eto Antananarivo renivohitra. Gaëtan Andriatsiravo. Natolotra tamin'ny fomba ofisialy androany teto amin'ny Asiera ireo fitaovana hoentina mampiena ny fampiasana mercure sy ireo entona manimba ny tontolo iainana. Tetikasa UPOPS iarahana amin'ny ministeran'ny tontolo iainana sy ny FEM na ny Fonds pour l'Environnement Mondial ary ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka. Ohatra amin'izany ireo fitaovana fitsaboana tsy misy mercure, ny tensiomètre, thermomètre, fandorana ireo fako sy déchet sy ny maro hafa izay mitetina hatrany amin'ny 5,3 dollars avy amin'ny FEM sy ny PNUD. Tombony lehibe ho an'ny vahoaka ny fampianana ny fampiasana mercure ary tombony ho an'ny fahasalamana ihany koa. Hatramin'izay zany tsy dia nisy fijerena io resaka mercure io. Nefa io mercure io dia tena poizina ho an'ny fahasalamana. Poizina ho an'ny fahasalamana rehefa tena ambony be tafiditra amin'ny olombelona tena mahafaty tampoka. Mety ho hitantsika amin'ireny olona maty tampoka ireny. Mety misy zany. Fa zany hoe tsy hita moa. Fa ankoatran'izay zany araka ny tenenina teo dia toksika ihany koa ary tena poizina ho an'ny nerf, ny ozatra. Dia ao anatin'izay ary ny tena zavatra tena mampivarahontsana dia ny fahatongavan'ny homamiadana eo amin'ny olona tena exposé aminy. Izay ho an'ny olona aloha.
ho an'ny vahoaka. Fa ho an'ny hôpitaly izay misitraka azy zany dia tombony lehibe ho azy koa io satria eto zany dia ahafahana manasokajy ny karazana fako amin'ny sakafo, fako amin'ny resaka taratasy ampiasaina any amin'ny fitantanana, fako amin'ireny fitaovana compressy, coton ampiasaina amin'ny fanaovana soin na fitsaboana ireny izay ireny ihany koa mety mandratra na mipitika amin'ny mpitsabo izay mety azahoany aretina. Nefa zany zao zavatra hitantsika zao dia efa fiarovana ny mpiasa ihany koa ny fahafahana manana an'izao ivotoerana izao anaovana ny traitement reny déchets reny. Tombony lehibe ho antsika ny fampianana ny fampiasana mercure ary manantsara ny tontolo iainana misy antsika, hoy ny ministra tompon'andraikitra. Araka ny raha tsika hoe be dia be ny zavatra miteraka ina moa sa mamoaka entona ataontsika hoe tsy mahasoa ny zanak'olombelona sy ny tontolo iainana. Na ny fanangonana ny fotsiny izay nahatonga resabe teto amintsika hoe angahy apiditra hanina indray tsika giazy. Na dia izay fotsiny na mieritreritra ty fitondrana ty zany mba angonina le fa misy eto atao amin'ny toerana anankiray dia navadisika zavatra hafa moa izy fa soa ihany fa nisy nareo mpanao gazety nandiso ny eritreritrin'le olona namparitaka hevitra hafa. Zany daholo zany le atao santonana amin'ilay asa atao hoentina manadio ny tontolo iainana eto amintsika. Raha fa miaina ny fampiasana ny mercure dia efa zava-dehibe izay. Ohatran'izany koa raha fa mahafoana ny fandorana ny fako izay mamoaka entona mety hanimba ny tontolo iainana dia efa zava-dehibe zany manatsara ny tontolo iainantsika. Dia raha arakaraka n'izao fanomezana zao ny tsy mahita aho afa-tsy ny lafiny tsara ihany hatreto. Firenena 4 hatreto no misy nitetika asa UPOPS, Ghana, Tanzania, Zambie ary Madagasikara. Tanjona raha ny fanazavana ny tsy ampiasana ireo fitaovana mampiasa mercure intsony ny taona 2020. Tontolo ny fanabeazana dia nanomboka androan'ny fanadinam-panjakana BEPC. Mihoatra ny 3 hetsy ireo kandida manerana ny nosy ny taranja malagasy SVT natrehan'ireo mpiadana tamin'ity androany ity. Henri Florian. Nanomboka tamin'ity androany ity ny fanadinam-panjakana BEPC ao anatin'ny taom-pianarana 724 824. Tafakatra 777 sy 3 kandida ny soratra anarana hiatrika ny fanadinam-panjakana BEPC tamin'ity taona ity. Raha 10,707 ireo nisafidy ny option A ary misy 1,307 kosa ireo nisafidy ny option B ary 9 kosa ireo kandida manana fahasembanana tamin'ity taona ity. Ireo mpiadina ireo izay nozaraina ao anaty fobem-panadinana 23 manerana ny Madagasikara ao anatin'ny efitrano miisa 27,707. 7 taona ny kely indrindra raha 80 taona kosa ny zokony indrindra ho an'ireo mpiadana. Ny taranja malagasy no natrehan'ireo mpiadana ny tapakandro maraina raha ny SVT kosa ny tolakandro teo. Raha nitaitsy amin'ny fobem-panadinana élément ampeflo sy tao amin'ny LTC indray kosa dia nizotra ampilaminana ny fanadinana na nisy azy ireo nanadino na nanary ny taratasy fiantsoana. Amina tsara ny fanadinana BEPC teto amin'ny lycée moderne ampeflo izay misy sous-centre ihany koa zany any amin'ny LTC dia samy nanomboka tamin'ny valo daholo zany izay fanadinana izay ho tamin'ny taranja malagasy. Misy tokoa reny dia tsy miala foana amin'ny hoe mety mbola kelikely angamba le ankizy ny taonany manadino, misy teny hoe variana mianatra zao izy dia adino ny convocation. Misy ihany koa nefa ny teny hoe very nalain'ny mpanao sity mahery teny an-dalana ihany koa dia miezaka izay namahany izay olana izay satria ny fond de dossier dia aty aminay dia misy ny sariny ankizy dia tsy olana zany no ahafahana nanome aloha ny duplicata nahafahany niatrika ny fanadinana. Manodidina ny 900 kosa ireo tsy tonga natrika ny fanadinana tetsy amin'ny ity foibe mpanadinana ity. Ny surveillant ihany koa dia tena ampy tsara na ny teto amin'ny alemana ny teto teny amin'ny LTC nisy ny surveillant izay farafahakeliny hoe roa par salle tany amin'ireo salle d'examen izay misy 7 satria eto amin'ny alema dia 420 ny efitrano fanadinana ny eny amin'ny LTC 3 dia
farafahakely nisy 2 isaky ny salle misy ara telo isaky ny salle dia misy ihany koa nefa ny surveillant de cours. Mpianatra tsy tena ohatran'ny betsaka aloha le privé raha fijeriko anazy eo. Raha 2,50 sy 9,400 izay zany nisan'ny mpiadina eto amin'ny LMA sy ny any amin'ny LTC dia 300 no tsy tonga. Manome 900 mahery kely eo izay. Ankoatra izay, ampisa ireo mpiambina ao anatin'ny efitranom-panadinana. Raha ho an'ny toeram-panadinana nanaovana fanadihadiana. Raha ny taranja malagasy SVT no lazady nantrena tamin'ity androany ity, hiatrika ny taranja matematika indray kosa ireo mpianatra rapitso maraina, ary ny frantsay kosa ny tolakandro. Lafo vaovao hafa kosa indray dia mitaraina vokatry ny tsy fampiny fampitaovana sy ny tantsorika samihafa ireo mpanjono madinika ao amin'ny fokontany Antsarapanty distrikan'ny Vatomandry. Tsy ampy ihany koa izy ireo ny lalam-barotra. Yves Richard. Mivelona misehatra ny fambolena sy ny jony ny ankamaroan'ny mponina ao amin'ny fokontany Antsarapanty distrikan'ny Vatomandry. Araka ny fitarainan'ireo mpanjono madinika, isan'olana goavana tsy hahafaha mitrandraka araka ny tokony ho izy, ny harenan-dranomasina ny tsy fahampihan'ny fampitaovana sy ny tantsorika samihafa toy ny lakana sy ny arato. Le aty zany sisy le ampagnampy, sisy ampampitondra zay. Fa le vatagna anisy zany magnano hery amin'ny vola azony avy akagny, ohatra hoe mahazo 3,000 dia vangana le 1,000 vangana varo 2 kapoaka. Dia 2,000 igny misy topy. Vola igny feno sy 7,000 sy royal dia mahazo 2,5 kg tapahina 2 dia miafy ihany ny akeo ndrefany le fihafina akio misiny no mabangy le fitaovana tegna mandrimbezana vaky zany le lakana aketo koa akeo. Le lakana vaovao zany dia fa 7 alina raiky. Agnatin'ny lakana 7 alina zany le mahavita rato zany raesy 3 alina sy raesy zany mahavita le rato. Zegny zany mahavita anazy 400 metra. Vokany mijarina ho asa fivelomana fotsiny ihany ny sehatra ny jony sy ny fitrandrahana azan-dranomasina ho an'ireo mpanjono madinika ato anatin'ny fokontany Antsarapanty. Tsy misy afa-tsy ireo mponina manodidina sy ny mpizahatany vahiny. Tonga eto Vatomandry sisa no hamarotana ny ampahany amin'ireo vokatra raha ny fanazavana. Be dia be ma izy dia sady igny amidy, igny koa ny ampazariana vidianana sakafo. Fa rehefa sisy tsony ma izy zany, sisy amidy tsony dia voatery tsy maintsy igny ihany zany atoko. Efa misy zany vahiny ohatrohatran'izao zany dia misy tia tondro regny dia afaka mamarotra aty zany zay. Dia rehefa sisy mpamarotra zany, sisy mpaka zany aty dia afaka mandeha sena zany zay mamarotra ananjy. 40,000 karaha zany izy rehefa sisy izy. Rehefa zao vao mitobaka zany dia miaigna amin'ny 20,000 kilo dia 15,000 zany any zany. Rehefa izy zany amatramatra dia somary 40,000 karaha zao zany le izy. Antsoava araka izany no ataon'ireo mpanjono madinika ao amin'ny fokontany Antsarapanty ato anatin'ny distrikan'ny Vatomandry ho an'ireo tompona ndraiky mpanjakana isan'ny tokony hijery akaiky ny famahany ireo olana samihafa ireo. Nitrangana fanafian-dahalo tao amin'ny distrikan'ny Maintirano alakamisy lasa teo. Raha no maty vokatra izay omby valo lasan'ireo dahalo fanadimy antarandrena. Iray no maty, 5 naratra, omby valo no very ankoatry ny entana. Vokatry ny asan-dahalo tany amin'ny fokontany Andramy komina Antsondrodava, distrika Maintirano ny alakamisy lasa teo. Dahalo manodidina ny roapolo ny lanja fitaovam-piadiana maro toa ny hiabasy hazo ary famaky no nanafika io fokontany io ny alakamisy tokony ho tamin'ny 9 maraina. Araiky ny nambarany nanatry maso izay isan'ny narary ary noentina teny amin'ny hopitaly tany an-toerana. Matetika trangany an-toerana ny trangana tsy fandriam-pahalemana tahaka izao. Fa niavy ireo misy basy roe olo efa dahy ireo nagnantogna amin'ny bagariko mifehy. Misy basy roe ireo nagnantogna azy eo olo efa dahy ireo mitondra basy roe. Tonga dia nihatrariko ireo nipileriko. Nipily ireo mitifitsy ireo. Vono ireo président. Président ireo tena vono tika fa igny avao mahery loha eto. Izaho haindreo. Tonga dia nitifirindreo samby nitifitsy ireo lahy. Raiky nirangan-dohako eto le nahazo kelekely amin'ny lohako eto. Misy roe zany nandalo eto, vihimbala roe nandalo amin'ny lohako eto. Le raiky nitifitsambany le nahazo mitifeko ty le amin'ny taolako ty. Le mbe nipilitsy ao namaly avao. Namaly avao mipilitsy vato avao ireo mitifitsy. Tafarako zany nahavoatifitsy gn'anako, basy roe koa zany nahavoatifitsy gn'anako zany kilody io. Tafarako koa zany nahavoatifitsy azy eo. Nahafaty rangahy raiky zao. Nisy rangahy raiky koa zany fa resy fa reraka i fa rangahy fa beibe nilay nihitandreo nilay.
na raha indreo mifamaky igny famaky iny afatezandreo tena ampatampakandreo antany mba dimy vy zany bala amin'ny tombo ato natao radio koa namako raiky zaza raiky ty efatsy gnazy natao koa raiky roy enigny gnazy. Mbola ina ny hainy roa lahy amin'ireo naratra mafy any amin'ny hopitaly ireo araka ny angom-baovao. Tao anatin'ny herinandro farafahakeliny ny telo ny fanafian-dahalo any amin'ny faritriny. Ankoatry ny alatromby mirongatra ihany koa ny fanafiana ny mpitsidika. Harivany alarobia tonga koa zany tobily ny katikaty zay tonga teo. Misy olo telo lahy olo roy. Misy olo telo lahy miaraka amin'ny tobily. Vaky pone. Nafa niavy eo dahalo roy zany nafa niresy iady ny vinonjendreo tobily. Nafa nahafaty anay ireo. Vinakivakindreo koa fitaratsy ny tobily. Le olo rey koa nihitandreo an-tragno ao nitrasindreo agnaty tragno. Vatandreo velo, vatandreo tsy nafery. Fa hitandreo lasagna zay sinagnoteneko. Saika manerana nosy no iara-ny asa ratsy tahaka izao. Manao antsoavo amin'ny fitondram-panjakana manoloan'izany ny mponany an-toerana andray fepetra noho ny tsy fandriam-pahalemana. Tontolon'ny fanatanjahantena ireo voka-dalao sy ireo lalao nisongadina nandritra ny farany herinandro nentina aminao nyity fanadidina manaraka ity. Henri Florian. Ho tanterana ny Moramanga ao amin'ny tokotany malalaka ny Fanalamanga manomboka ny faharoapolo hatramin'ny faharoambaroapolo ny volana septambra ho avy izao ny 39e RIM na ny Rallye International de Madagascar izay 5e manche du championnat de Madagascar amin'ity taona ity. Isy vahiny Réunionnais mpanamory telo andray anjara ao anatin'ny fifaninanana. Araka ny vinavina treto misy 27 ireo fiara andray anjara ao anatin'ity fifanitsanana ity. 40 kosa ny isany spécial ary samihafa ny folo amin'ireo. Ny épreuve spéciale na dia ataoko hoe tsy manao le championnat d'Afrique intsony ny Madagascar nefa na zay ary mbola manaraka ny cahier de charge ny championnat d'Afrique foana. Anisan'izay zany minimum na kilométrage ny épreuve spéciale ny championnat d'Afrique 200 km minimum amin'ny 39e édition ny maté de 205,92 km ny épreuve spéciale. Kilométrage ny parcours zany 458 km. Mazava ho azy fa coefficient ambony indrindra dia coefficient 2. Spécial lava indrindra 31 km andalovana indroa aller retour. Spécial fohy indrindra dia 7 km 300 eo amin'ny enceinte Fanalamanga izy andalovana inefatra indroa nocturne. Ity fifanitsanana ity izay fiara-miasa eo amin'ny FSAM na ny Fédération du Sport Automoto de Madagascar sy ny orinasa Fanalamanga amin'ny 14 ny volana septambra izao no fara fisoratana anarana ao anatin'ity fifanitsanana RIM Rallye International de Madagascar ity. Tontolo ny taranja basketball indray kosa tontosa ao Malalahady tetsy amin'ny tokotany ny lapan'ny fanatanjahantena Mahamasina ny lalao famaranana ny fiadina ny critérium national ho an'ny ankizy latsaka ny 12 taona sokady zazalahy sy zazavavy izay nandraisany ireo ligue patra 12 anjara dia ny ligue Analamanga, Analanjirofo, Sofia, Vatovavy Fetovonany, Bongolava, Poeny, Amoronmany, Vakinakaratra, Alaotra Mangoro, Menabe ary Haute Matsiatra. Nisokadina tanteraka ny zavabe ny ligue Analamanga izay nandrombaka ny amboara teo amin'ny zazalahy sy zazavavy. Teo amin'ny zazavavy lavon'ny ASF tamin'ny isa 7 no 1 ny ekipan'ny Lucadro izay samy avy amin'ny ligue Analamanga avokoa. Teo amin'ny zazalahy indray kosa fiainao teo amin'ny NBTO Analamanga sy ny GSB Poeny. Tany amin'ny fanalavam-potoana voatafivoaka ny ekipan'ny NBTO nanolona ny ekipan'ny GSB. Ny fiadina ny tompon-dakany Madagasikara eo amin'ny latsakeny 12 taona iray ny fandaram-potoana manaraka ny faharoambaroapolo hatramin'ny fahatelopolo ny volana septambra ho avy izao any farafangana. Tontolo ny baolina kitra indray kosa nanomboka tamin'ity androany ity ny fanazarantena ho an'ny ekipam-pirenena malagasy Bariao de Madagascar mialoha ny atrehana ny lalao izay aonana amin'ny ekipan'ny Senegal ny alahady ho avy izao etsy amin'ny kianjabe ny Mahamasina. Tonga alina teto an-tanindrazana ny ampahana amin'ireo mpilalao mila ravinahitra ny ivelany toa ny Debakely, Rifaneva, Marco niaraka tamin'ny Nicolas Dupuis. Ny sasany kosa nigadina ny atoandro teo. Niatrika ny fanazarantena tetsy amin'ny kianjan'ny Malakama ry zareo ny tapan'ny Maraina izay tsy azo natrehana
raha teza amin'ny kanjaben'ny mahamasina kosa ny tolakandro izay tsy vita no ny fisian'ny adina fanatanjahantena bakaloria itorampitra araka izany ny fanazarantena ho an'ny Barea de Madagascar mialoha ny atrehan'ny lalao amin'ny alahady ho avy izao iona amin'ny ekipan'ny Senegal. Tontolon'ny baolina lavalava indray kosa namoaka ny filaharan'ireo ekipa pirenena mpikambana ao aminy ny fédération ny raisam-pirenena ny baolina lavalava World Rugby nandritra ny volana Jolay sy ny volana Aogositra lasa teo eo amin'ny laharana fa 50 ny Maquis de Madagascar izay manana isa 70 faingo 430. Betsaka ireo ekipa tany aorian'ny Maquis no nisongona azy isandray ny Maroc izay lasa eo amin'ny laharana fa 970 toy izany koa io Côte d'Ivoire laharana fa 570 ry zareo Ougandais izay eo amin'ny laharana fa 170 ry zareo Afrikanina tatsimo no mbola loha laharana eto Afrika satria fa 7 izy ireo manerana izao tontolo izao. Mitazana ny laharana voalohany kosa hatreto ny All Black avy any Nouvelle-Zélande. Eo amin'ny maresaka iraisam-pirenena kosa indray dia mpanao gazety roa avy amin'ny agence Reuters Nouveau Eloka higadra 7 taona any Birmanie Thaïlande famoahana tsy ambara telo mpanjakana moa ny vesatra mahazo azy ireo. Fanadina eo amin'ny sariny France 24. Les deux journalistes de Reuters ont déjà passé de longs mois en prison. Mpanao gazety birmane roa avy amin'ny agence britannique Reuters izay nanao ny fanadihadiana momba ny famonoan'ny miaramila Birmanie ireo Silame Rohingya Nouveau Eloka isazy 7 taona an-trano maizina. Tsy ambaratelo ny fanjakana izay efa tamin'ny vanim-potoan'ny fanjanahantany miresaka momba ny tafika birmane io voalaza fa nodikahan'izy mirahalahy io. Raha tsy ahivona ny 12 Desambra taona 17 ireto mpanao gazety ireto no efa nanomboka nampidirina ponja mandra-piandra ny fotoam-pitsarana azy ireto izay notanterana tamin'ity androany ity. Ny fanadidina nataon'izy mirahalahy ireto izay nahafantarana izao tontolo izao ny fampijaliana sy ny famonoana nataony tafika ny antoerana ireo Peninsula Mampolony ny volana Septambra 17 taorian'ny famoahana izy ireo izany voaterina indray fepetra ny fanjakana tany toerana ka miaramila folo no nahiditra amponja. Profon'ny tefitefena fampitahorana ireo mpanao gazety hafa finiavana hampangina ny marina ary famonoan'ny fahalalany fanehoan-kevitra izay no andraisany eo anivon'ny firenena mikambana ny didina avoaka ny fitsarana birmane ka hitakina ny fanafana ireto mpanao gazety ireto. Na eo aza izany tsindry avy amin'ny vondrona iraisam-pirenena izany mitana ny heviny ny fanjakana birmane ka nyroso tamin'ny fampiarana ny didim-pitsarana. Dia ny maresaka iraisam-pirenena manakatana vaovao tamin'ity alina ity angasany ianao nanaraka izany Soavamandry TV aloha amin'ny fodalo tompoko. Chez Batimax, composez les couleurs de votre choix avec la peinture Trix. Narainao teo ny fampalalam-baovao miaraka tamin'ny Batimax, la qualité au meilleur prix. Arofinaritra miaraka amin'ny boky magique an'ny Blue Line TV. Narainao teo ny fampalalam-baovao miaraka tamin'ny Tsara indrindra. Narainao teo ny fampalalam-baovao miaraka tamin'ny La vache qui rit, au final, tu as tout loin du nao. Labelcom, Narainao teo ny fampalalam-baovao miaraka tamin'ny Labelcom, la référence en impression numérique. La référence en impression numérique. La 4G by Telma vous a présenté Ni Vavao.